Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta bonté pour nous cette semaine. Merci pour toutes les bénédictions, pour tout l'argent, de nous avoir conduits, de nous avoir pris par la main cette semaine. Et nous voulons te rendre, Seigneur, la dîme de la richesse selon ta demande. Et nous voulons offrir ces offrandes. Et nous espérons que cet argent puisse contribuer beaucoup à l'avancement de ton œuvre. Bénis ceux qui vont les gérer. Et en ce moment, nous voulons aussi t'offrir notre corps, notre être, Seigneur, pour que tu puisses nous utiliser, pour que nous puissions être témoins de ton amour autour de nous. Que ton Saint-Esprit nous aide, Seigneur, nous conduise dans cette mission auquel tu nous appelles. Et maintenant, nous allons entendre ta parole. Je te prie de bénir ton serviteur qui va nous le partager. Que ton Saint-Esprit l'inspire, que ton message parvienne bien parmi nous. Et aide aussi chacun de nous ici présents à ouvrir par ton Saint-Esprit à ouvrir nos cœurs, nos oreilles. Que le message que tu vas nous délivrer, Seigneur, puisse être reçu par chacun et puisse avoir un impact dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour les enfants, ça va? Un bof. Hein. Ça va? Oui. Normalement, vous êtes heureux parce que c'est les vacances. Waouh, motivé pour les vacances. Hein. Alors, qui a fini le CE2? Non. T'as fini le CE2? Les grands aussi, vous avez déjà fini le CE2, non? Oui. On a fini le CE2. Qui a fini le CM1? Qui a fini le CM2? Qui va rentrer en 6e? Ah ouais. Ok, alors là, je vais tester vos connaissances de la primaire. Qui se souvient en histoire de la création du monde? Toi? Alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit, la maîtresse? Elle a dit que nos ancêtres viennent des singes. Oui. Oui, il y a la... Oui, Edouard? Oui, voilà. La création du Big Bang, c'est bien. Edouard, il connaît. Il peut rentrer. Il y connaît encore la primaire. Donc, le Big Bang. Alors, la maîtresse, elle expliquait qu'il y a une météorite qui est arrivée, boum, sur la Terre. Après, il y a un petit insecte qui a évolué. Donc là, l'histoire se passe dans une salle de classe. Et c'est la leçon d'histoire. C'est sur le Big Bang. Alors, tous les élèves écoutent, et surtout une petite fille. Et elle écoute et elle se dit, alors il y a la météorite qui arrive, boum, sur la Terre, tout explose, un insecte. Qui se souvient du nom de l'insecte? Oui, c'est un insecte. Il y a des insectes qui évoluent. Ok, personne. Bof, hein. Et après l'insecte évolue, et c'est du hasard. Alors, la petite fille, elle se dit, c'est bizarre, du hasard. Et à la fin de la journée, elle rentre à la maison comme ça en train de penser, mais est-ce que je suis vraiment faite de hasard? Je ne sais même pas ce que je fais sur la Terre. Ça vous est déjà arrivé ou pas de vous poser des questions comme ça? Oui? Oui? Oui, Nitine? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis vraiment au hasard? Est-ce que j'ai ma place? C'est juste comme ça? Et puis,
Elle réfléchit, et elle rentre à la maison et elle voit maman à l'heure du goûter. Elle demande à maman, « Maman, aujourd'hui à l'école on a appris le Big Bang. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que moi, je suis au hasard ?» Et sa maman lui répond, « Mais non, bien sûr que non. Tu sais que Dieu te connaît déjà avant ta création et même avant la création du monde. Il savait que tu étais là. Il t'a créé parce que tu es son enfant et qu'il a besoin de toi et qu'il t'aime. » Alors la petite fille, elle s'est dit, finalement, je suis pas du hasard. Même si à l'école, on nous apprend que je ne suis pas du hasard, je viens du hasard, d'un petit insecte et de l'évolution. La petite fille sait qu'il y a un Dieu dans le ciel, qui l'aime et qui l'a créée, et qu'elle est importante parce qu'elle est son enfant. Alors les enfants, je vous invite à ne pas oublier que Dieu vous aime et que ce n'est pas un hasard si vous êtes sur cette terre, parce que vous êtes l'enfant de Dieu et qu'il vous aime et qu'il vous a donné des dons pour les utiliser sur cette terre. Alors je vous souhaite un bon début de vacances et vous pouvez retourner à vos places. Yarakitsangana isika io firana eny. Tiro mazava só. Isso. Manasatsika maka ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 9. Efesianina toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana ny Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahipana rehetra ny an-danitra. Araka ny fidianany antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny forenan'izao tontolo izao, mba ho masina sady
mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay akasitrahany fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika mamaim-poana ao amin'ny malala. Amen. Faly miarabatsika ny tenako, miaraby ireo zay manaraka ity fitaovam-pivavahana ity amin'ny alalan'ny internet. Dia raintsika Andriamanitra satria mbola nomeny tombontsoatsika afaka ifampizara amin'ny teniny. Fanahy no angatahantsika anazavany fotsika, anazavany saintsika satria ny tenako dia fantsona fotsiny ihany. Koa dia angatahantsika zany fanahy zany hiditra antsetra amin'ny fomba mahery tokoa. Tsika dia mahatsapa fa ny zanak'olombelona dia sahalan'ny hoe hafa tokoa raha eto amin'ity tany ity eo anivon'ny zavaboary rehetra. Ka tsika tsy mila mijery zavatra be dia be dia efa mahita izany mahasamy hafa ny zanak'olombelona amin'ny zavaboary hafa izany. Tsapa hoe tsy mba voary izay natao hoe efa niforonina daholo reto zavaboary hafa reto fa dia andao indray mba hampiana olombelona. Tsy izany fa sahala ny tena niforonina manokana mihitsy itsika zanak'olombelona. Raha tsy teny afa-tsy ny fahatsapana fa misy ny mandrakizay. Ka mba tsy hametraka zany fanontaniana zany ny saka sy ny omby hoe isa ny mandrakizay izany. Zao fahatongavantsika eto zao hoe miankohaka amin'Andriamanitra. Mety misy ihany miankohaka, mety miankohaka amin'ny ataontsika hoe amin'ny misampy. Mety misy miankohaka amin'ny vola sy ny fahalalany sy ihany fa olombelona ihany zay miankohaka izay. Ary zay mahasamy hafa antsika izay dia atsapahantsika fa tsika dia mety maty. Misy fiafarany ny fiainantsika. Dia rehefa mandinika izany dia fanontaniana efa mipetraka efa hatramin'izay mihitsy. Antson'ny vazaha hoe question existentielle. Manontany tena hoe fa inona loatra ary zany mba mampisy aketo amin'ity tany ity e? Inona ny tanjony zao zavatra rehetra izao raha afaka 60, 70, 80 taona dia hifarana ny zavadrehetra. Marina fa ao ny tsy mandany rondoa amin'izany. Fanontaniana sarobaliana zany ko zany koa ve dia andaniana fotoana betsaka. Ao indray zay efa nivoiziny zanakitsika ny anabavy harena tao hoe ireo le mivoy ny fisiany amin'ny fivoarana ela, antsoina hoe évolutionniste. Teny hoe tsy misy antony manokana izany ny fisitsika. Tsika ange tsy nisy namorona. Tsy nisy Andriamanitra namorona antsika koa inona no antom-pisitsika fa dia samy manao izay mapetipety ny fiainana dia miandry ny fahafatesana. Isika kosa izay manontany izay any fanontaniana izany matetika dia olona mino fa noforonina isika. Isika dia mahafantatra fa ny mpamorona rehetra, alaitsika ohatra Renault, raha namorona ny tomobile izy dia misy tanjona andrasany aminy hanaovana fifamiovizana. Ary dia torak'izany koa ilay Andriamanitsika zany. Raha namorona zanak'olombelona izy zany mino fa niforonina, namorona ity tany ity izy, Ezaïdy milaza ao amin'ny bokiny 5:7 manao hoe nataony izy ity tany ity tsy nataony ho foana fa nataony
mba honenana nataony zany a mba misy olona hipetraka ao de fa Andriamanitra zay namorona antsika zany a de efa nandamina namaritra izany antom-pisina zany a ho an'ny voariny rehetra ary manamafy izany ny teny zay nivakina tamintsika teo asy isika raha nanongila tsofina tsara mihitsy fa tsapatsika ny afanampon'ny apôstôly Paoly eto midera sy misaotra an'Andriamanitra isaorany aneo izy Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsoika zay nitahantsika amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra. Indrony reo fitahiam-panahy rehetra any an-danitra ambaran'ny apôstôly Paoly reo. Tao amin'ny Kristy ozy izy. Raha mbola tsy ary akory zao rehetra zao dia fa nifidy antsika izy ho masina sy tsy hany atsiny. Raha mbola tsy ary akory zao rehetra zao mbola ataontsika hoe any amin'ny ataontsika hoe misy conseil any an-danitra any mbola tsy vinavinaina akory ny hoe ahoana ny fanaovana ny tany, ahoana ny nanaovana ny lanitra, ahoana ny nanisivana ny biby, ahoana ny zavaboary rehetra, ahoana ny univers de fa tsy niriny ny apôstôly Paoly eto fa hoe efa nofidina mba ho masina sy tsy hanatsiny isika zanak'olombelona. Eto izy de miteny amin'ny Efesianina, fiangonan'ny Efesosy zany. Reo kristianina tsirairay avy ao Efesosy, ny fiangonana zay misy an'ireo kristianindreo any Efesosy ary miteny amiko izy miteny aminao fa efa nofidiny ianao ay zany maha-kristianina aty eto anio de sahala amin'ny hoe na mbola tsy nisy akory mbola tsy nanomboka akory ny famoronana izao rehetra zao de efa fantatr'Andriamanitra ny hoe itsy anaraka ny Kristy, itsy tsy anaraka ny Kristy. Mahavariana. Nefa tsy de tena hoe mahagaga loatra satria fantatsika fa hoy aho hoe ny mpamorona rehetra raha mialohan'ny amoronany zavatra de fa fantany ny antony amoronany iny de tsy mivaona am'izany Andriamanitra maika moa fa Andriamanitra. Ahoana moa zany ny fomba hifidianan'Andriamanitra antsika hoe ho masina sy tsy hanatsiny. Rehefa miresaka izy hoe ho masina sy tsy hanatsiny de olona anana ny toetra an'Andriamanitra zany, olona navahana ao amin'ny be sy ny maro, olona nidiovina, olona navela heloka, olona ataontsika hoe noamarinina. Fa nahoana reo olona reo nefa voafidy tany amin'ny filan-kevitra ambony lanitra tany de ozy ny andininy 5. Tamin'ny fitiavana ozy de fa nanindry antsika mialoha izy. Manahirana mihitsy ho teny hoe nanindry mialoha, prédestination. Sahala ny teny zay mahalasa saina hoe misy zany voaozona tsy ho isan'ny voafidy de misy ny manana tombontsoa ho voafidy. Kanefa azadino ny toy an'io teny io. Mitendrena melozy izy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zaza natsangana. Zany zaza natsangana izany de sahalany hoe zanaka tsy an'ny tena izany zanak'olon-kafa any kanefa dia noraisina notaizaina ho toy ny zanaky ny tena ihany ao an-trano. Zaza natsangana tsika. Hoy ny fanambaran'ny apôstôly Paoly, natsangana tao amin'ny Kristy. Zany hoe manambary zany fa zanak'olon-kafa isika mialohany izay. Zanak'olon-kafa ireo olona ny fidina ireo. Ireo olona ny fidina ireo raha eto amin'ny zao tontolo zao no miresaka fifidianana antsika. De eto antsika hoe misy toerana ampiasana, misy toerana anankiray ao ampiasana de davana mpiasa
Fipetraka ao ny ataontsika hoe recruteur, mandalo avokoa ny mpifaninana. Inona no ataontsika hoe fepetra andiniana ilay mpiasa ho fidiana. Ao ny mety ny fahaizany, ao no mety ny traikefany, ao no ireo izay ataontsika hoe mety mahay miteny, ao reo zay mahay mandresy lahatra n'lay recruteur amin'ny fotoana iny. Fa reto olona fidiny reto zay ho masina sy tsy anatsiny rehefa tonga zanaka natsangana dia olona zay olona mpanoty ireo taloha, olona tsy nanaraka an'Andriamanitra, olona nandahan'Andriamanitra, olona manana fahalemena, olona lavo foana ary olona sarotra mihitsy ny nanova fo azy raha tsy nisy hery avy any an-danitra any nandresy lahatra azy iova fo, iova ho araky ny endriky Kristy. Hoy aho hoe zanaka natsanganytsika taloha, marina fa tsy zanaka natsanganytsika izao, fa tsy zanaka foana zany ireo olona fidina reo taloha. Andriamanitra rehefa mijery an'ity tany ity dia fianakavimbe anankiroa no hitany. Fianakavimbe ao amin'ny Adama, dia ny anankiray fianakavimbe ao amin'ny Kristy. Raha hijery n'ity fianakavimbe ao amin'ny Adama ity isika dia tsapatsika raha mamakitsika any amin'ny Genesisy ny fomba namoronana ny zanak'olombelona. Raha mamakitsika ny Genesisy toko voalohany ny 9:20 dia hoy Andriamanitra hoe andao isika hozy izy anao olona tahaka atsika, tahaka ny endritsika. Ary mbola mafisiny indray zay eo amin'ny 7:20 nanao ny olona tahaka ny endriny hitovy aminy hozy izy Andriamanitra, nanao ny olona lahy sy vavy. Asa raha vao remarque antsika fa naverimberina tokoa ilay hoe andao atao tahaka ny endritsika ny olona, atao tahaka ny natao mitovy amintsika. Raha nanatrika fampianarana tany Madagasikara mikasika ny toetran'ny ankizy, vadina pasteur izay no nanao ny fampianarana io. Toy nataony hoe ao amin'ny ankizy anankiray hozy izy dia misy gène na olona anankenina mialatsina fa tsy hitako izay tenenina ny gène. Asa natarazo na inona génétique zany angamba azontsika tsaina. Gène ny dadany sy ny mamany, gène ny dadabeany sy ny nenibeny avy any amin'ny rainy, gène ny dadabeany sy ny renibeny avy any amin'ny reniny. Azontsika zany mandinika ny zanatsika zao hoe mba izy amin'ny dadabe reny hitako amin'ity zanako ity, mba izy amin'ny nenibe rety hitako amin'ity zanako ity. Marina fa mamolavolana ny toetra ny zanakitsika koa ny manodidina azy, fa zay agène zay dia ao amin'ny zanakitsika. Nefa miteny Andriamanitra eto, andao anao olona tahaka atsika isika, tahaka ny endritsika, dia lasa sainako. Satria any amin'ny Genesisy toko voalohany 9:7 dia hoe volavolaina avy amin'ny vovoka konga isika ty. Kanefa dia nasian'Andriamanitra an'io fanamariana io hoe natao tahaka ny endriny. Aza adino fa ny biby koa nge natao tamin'ny tany. Genesisy toko 2:7. Dia hoy aho hoe misy gène n'ilay Andriamanitra telo izay iray zany ao amintsika zanak'olombelona ao. Matao io teny io dia sahala amin'ny hoe hitrikitrihany ao amin'ny Genesisy dia hoe ao zany io gène io. Dia inona moa zany mety ho fetraikany zany? Hoe voalohany indrindra toy miray ao amintsika zany ny tontolo ara-batana, satria tsika no foronina tamin'ny alalan'ny vovoka, ny volavolaina tamin'ny alalan'ny vovoka. Nefa tsika koa dia natao tahaka ny endrik'Andriamanitra, dia ao amintsika koa ny tontolo ara-panahy.
raha andehanantsika aingakaingana ny famoronana. Rehefa miteny ny eo amin'ny Genesisy fa natao tahaka ny endriny ny zanak'olombelona ary anjaka izy amin'ny biby rehetra, ny hazan-drano, ny voromanidina, ny biby etỳ ambonin'ny tany, dia sahala mitsapa mihitsy eo le niteneniko tezany amboalohany. Sahala hoe ny foronina ho an'ny zanak'olombelona ity tany ity. Dia nomena n'izay andraikitra lehibe izay izy anjaka amin'ny zavaboary hafa rehetra. Raha mbola tohizana ny ao amin'ny tantaran'ny famoronana, dia tamin'ny famoronana dia nisy fifandraisana akaiky mihitsy tamin'Andriamanitra sy tamin'ny Adama sy Eva teo amin'ny zanak'olombelona zany. Genesisy 3:9 hoe nitsangatsangana tamin'ny riva Andriamanitra tao an-jaridaina ny antso ny Adama sy Eva. Marina fa ataontsika hoe contexte hafa nambarana an'io amin'ny Genesisy, fa isika ngamba mino fa tsy tamin'ny fotoana io any Andriamanitra no nitsangatsangana tao an-jaridaina. Tsy hoe tamin'ny fotoana io nisy témoin teo amin'ny tableau de bordn'Andriamanitra teo dia hoe tandrea ny tompo fa misy zavatra tsy mandeha ny tany any manota ny Adama sy Eva anao ka mandana mba tsy dio. Mino isika fa io fidinan'Andriamanitra mitsidika ny zanak'olombelona io dia efa zavatra mahazatra io. Nanana n'izany fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra zany ny zanak'olombelona tany am-piandohana. Ary ny Genesisy 3:12 dia mbola manamafy koa fa nanana safidy ty zanak'olombelona ity ho velona mandrakizay. Ny teny dia manao hoe raha mihinana izy ozy izy ny azonaina ao amin'ny Genesisy 3:12 io dia ho velona mandrakizay. Marina fa efa ao amin'ny fanasaziana io fa afaka nanana zany safidy zany nge Adama sy Eva. Azo ny nanana hatrany am-boalohany ny azo, ny vo rehetra amin'ny azo, ny anakanana azy tsy hohanina dia ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany. Azo ny Adama sy Eva ny nanana koa zany ny azonaina. Safidy napetraka teo aminy eo, te ho velona anao sa tsy te ho velona mandrakizay. Zany hoe fantatsika fa teo zany fiainana amin'ny fahafenony tao amin'Andriamanitra izany. Zay ny tanjon'Andriamanitra, zay ny noheverin'Andriamanitra ho antom-pisiny ny zanak'olombelona tamin'ny namorona azy izy. Kanefa dia fantatsika fa tsy nitoetra tamin'izay antom-pisina zay ny faritan'Andriamanitra zay i Adama sy Eva. Hoy ny teny eo amin'ny Genesisy 3:1-4 hoe tsy ho faty any ianareo fantatritsika tsara ny tantara. Hoy Andriamanitra hoe raha mihinana an'io azo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ianareo dia ho faty. Satana no mametraka ny fanontaniana amin'ny Eva eo. Namaly Eva. Ho faty tokoa zay raha mihinana an'io. Tsy ho faty ianareo izy izy. Inona ilay teny zay tena hita mihitsy hoe nandresen'ny Satana lahatra any Eva ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Moa ve misy mahasamihafa azy amin'izany ny toetra zay voizy ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao tahaka an'Andriamanitra ho tompony fanapahan-kevitra zay raisiny, ho tompony zay heveriny fahendrena ka tiany iainana. Izy irery ihany ny manapaka zay tiany iainana. Ary tsy toe-tsaina vaovao izy io fa fantatsika fa toe-tsaina efa niala avy tany an-danitra nandresen'ilay Satana any Eva. Dia nihinana an'ilay voankazo ary zany Eva. Dia jereo tsara nge le filazan'ny bokin'ny Apokalipsa azy. Hitanao zay izy fa tsara fihinana. Lay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nafinaritra ny maso ary manokatra
ny saina tafaray ao daholo le ataontsika hoe zavatra rehetra izay mahatonga ny olona ho lavo ao amin'ny fahotana. Rehefa lavo Damaseva dia tapaka tarangana teo ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy nisy intsony lay famangina matetika ataon'Andriamanitra any Damaseva. Ozy Satany hoe hitanao anao faninana fa tsy maty teonao eo. Marina tokoa fa sarany tsy maty ara-nofo teonao eo tokoa Damaseva. Fa rehefa tsy maty teonao ary Damaseva, nisy fahafatesana teo re olona, nisy fahafatesana teo. Tsy maty ara-nofo teo izy. Marina izany. Saingy maty teo ny tontolon'ny ara-panahy, tsy manana fiainam-panahy intsony Damaseva. Ny fiainam-panahy nazahoantsika mifandray amin'Andriamanitra. Rehefa tarangana tapaka teo ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy manana intsony afa-tsy ny fiainana ara-nofo ny zanak'olombelona. Ny ala-tsoa zanak'Andriamanitra intsony ny zanak'olombelona fa dia ny tontolo ara-nofo sisa no ny ainany. Inona moa ny fiainana zany olona ara-nofo zany? Matetika dia mahafinaritra azy ny zavatra hoe mitondra fahafinaretana, sahala amin'ny zavatra nahazo any Damaseva io, fahafinaretan'ny maso, fahafinaretan'ny kibo, manokatra mizaozao koa. Efa ohatra mba nahazo diplôma, za manan-tsaina be, ianareo rehetra tsisy ilana anareo daholo, fiainana ara-nofo daholo zany rehetrarehetra zany. Ka le fiainana ara-nofo aza heverina foana hoe fitsangajangana, tsy izany foana. Eto amin'izao tontolo izao dia mba manana koa ireo ataontsika hoe valeur ambony amin'ny maha-olombelona azy. Ao ireo zay sahalan'ny hoe manompana ny fiainany manao asa soa. Tsara alain'ny olona ny fidiana tahaka, zanaka natsangana tahaka. Ao ireo olona izay ataontsika hoe manompana ny fiainany ho an'ny tanindrazany. Ao ireo izay olona manompana ny fiainany ho an'ny ankohonany. Inona tokoa moa no mokianina amin'izany? Raha ohatra eo amin'ny maha-olombelona, saingy izao, zavatra tsy aharitra izany. Tsy naharitra tongely izy. Tsy naharitra izany fiainana ara-nofo izany satria tsy ela kory Damaseva dia nanana ny porofony. Tsapany fa tsy nifidy an'ilay mandrakizay izy. Finoany ralahany Abela. Tsapany Damaseva teo fa zay tokoa zany le fahafatesana ara-nofo tenenin'Andriamanitra. Ary ny zavatra mbola mety tsapany Eva teo tsy fantatro dia ny fahafatesana ara-panahy. Ka rehefa maty ara-panahy zanak'olombelona ara dia miompana amin'ny ara-nofo. Zavatra tsy adinitsika nefa dia izao. Mbola voarin'Andriamanitra ihany ireo olona izay mandahan'Andriamanitra. Mbola voariny ireo saingy izao tsy mandeha ho azy intsony ny mahazanany azy. Tsy zanak'Andriamanitra ara-boajanahary intsony ny olona izay efa nandahany fiainam-panahy tsy hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia efa nanomana hoy ny apôstôly Paoly mialohan'ny noariany izao rehetra izao. Misy olona nofidiny teo vokatry ny nananganany azy. Ahoana ny nananganana tsy ho alalintsika. Fatatsika fa hoe nateraka indray reo olona izay natsangana ireo. Nateraka indray ireo rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy. Nomanin'Andriamanitra tany an-danitra ny planin'ny famonjena. Efa nomanina tany an-danitra ny fiavian'i Kristy eto an-tany. Efa nomanina tany an-danitra fa hanolotra ny aina izy ka hanome famelan-keloka ireo mpanota. Ary ireo izay manaiky azy dia nomeny hery ho tonga zanany. Zanaka natsangana nefa manana ny zo mahazanaka rehetra.
na dia hoe zanaka natsangana azy ka zany ary no antom-pisiana raha mba mametra-panontaniana ianao rehefa mandinika ny fiainanao hoe mba inona loatra ny antom-pisiko ity, inona loatra mba tanjony ity fiainako ity. Tanjon'ny fiainanao dia ho tonga zanak'Andriamanitra indray ary anana fiainana ho eo ambany ny fahefany, hiaraka iaina amin'Andriamanitra ianao ao amin'i Jesosy Kristy. Dia fantatsika ara fa zany fananana antom-pisiana ambony izy zany dia tsy ao amindreo zay manakina ny fiainany amin'ny ara-nofo. Misy fanandramana anankiray ty nataona tovolahy vao afaka baky izy dia nanontany azy ny dadatoany, inona zao nataonao anaka, anao fianarana mikasika ny fianarana lalàna ao izy droit zany, fa inona ny tanjonao amin'izany? Ho tonga mpisolo vava angamba na mpampano lalàna, avocat na procureur. Dia ahoana? Dia rehefa vita ny fianarako dia anambady dia anorona tokantrano dadatoa. Ive ary dia rehefa avy eo dia ahoana zany? Hiasa mafy dia ataoko izay mba tonga asa na mpisolo vava manan-daza na mpampano lalàna manan-daza. Dia rehefa avao zany dia ahoana? Rehefa avao dia tonga ny taona azo taona dia mandeha retirety. Ary rehefa avy eo asa angamba hividy kely vilany ambanivohitra any dia amboly frezy. Ary rehefa avy eo ary tezitra ingarainy. Na ny dadatoa koa me ho fatisala amin'ny olona rehetra ary dadatoa. Zay zany ny tanjon'le olona tsy manana n'Andriamanitra. Le olona tsy natsangana indray, satria ny olona natsangana dia tsy mifarany eto tany ny tantarany. Ka na eo na tsy eo zany zavatra zany dia fantatsika fa misy fiantraikany izany antom-pisiana izany. Raha miaina tokoa tsika miaraka amin'ny Andriamanitra, satria ny antom-pisitsika dia ho zanak'Andriamanitra, dia ka hoe velonao amintsika Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fanompona ny hafa koa dia mampisy heviny ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Marina fa miandrandra ny fiainana mandrakizay ianao, azonao atao tokoa ny hoe manana safidy malalaka ny amin'ny asanao, safidy malalaka n'izay ho vadinao ianao, safidy malalaka ny ataontsika hoe fialam-bolinao ianao, afaka misafidy malalaka amin'izay ataontsika hoe alafy ny rehetra hafa amin'ny fiainanao ianao, fa tsy noforonina ho izany ny antom-pisianao. Satria rehefa retirety ianao rehefa azonao ny vila sy avy namboly frezy ianao dia tsy manan-kambara intsony fa vita ny aminao. Ka ny olona ao amin'ny Kristy dia manompo ny hafa. Zay nge ny modely zay nomeny Kristy zay. Modely nomeny Kristy zay tao amin'ny mahazanaka atsika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Efesianina 4:10, fa asan'ny Kristy isika hozy izy. Izy no nahary antsika ho tafaray amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay voahoman'Andriamanitra ho totosaina eo amin'ny fiainantsika. Asa tsara ho totosaina eo amin'ny fiainantsika, tsy pio tsara le hoe eo amin'ny fiainantsika. Jereo tsara le antony namoronana, izy ny namorona anao nefa efa nanomana asa tsara izy ho totosainao ao amin'ny fiainanao. Ny antom-pisiana zany dia tsy voafetra fotsiny amin'ny fanekem-pinoana hoe zanak'Andriamanitra ako, natsangana ao amin'ny Kristy. Fa misy ny asa fanompoana atao am-piangonana ohatra. Fantatra fa betsaka ny zavatra ilaina ny zanak'Andriamanitra atao am-piangonana. Fa ho an'ny hafa, Matio 5:20, ny 9:4 dia manambara fa misy asa andrasana amintsika tsirairay dia
ny anao asa soa amindreo zay mila fanoanana avy amintsika. Hoy Jesosy hoe reo zay nataonareo a tamin'ny kely indrindra hoy izy dia nataonareo tamiko. Asa soa io a ny olona tsy ny zanako zao tontolo zao tsy natsangana de betsaka modelin'io aty la Frantsa aty de azo lazaina hoe champion ny ataontsika hoe asa humanitaire. Amina miliara mihitsy ny vola zay omen'ny frantsay zany a mba anaovana an'ireo asa humanitaire sy de charité reo. Ho latsa-danja am'izany ve reto atao hoe zanaka natsangana? Eo zany zavatra zany kanefa zava-dehibe ihany koa ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Zany a no iraka nomeny Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 7:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 andininy zay fantatsika loatra. Mandana ataovy mpianatro izao rehetra izao. Teny mahazatra ary mety tsy mahataitra tsony, tsy mahasarika ny saina firy intsony. Ka amin'ity maraina ty dia te-hanasantsika jerin'ny fomban'i Jesosy, jerin'ny fomban'ny apôstôly Paoly amin'ny anatanterahany zany reo asa fitoriana reo. Ny asan'i Jesosy Kristy angamba dia tsy atao lava resaka fa ny pasteur Ilionet teto vao tsy ela koa ny ray volana zay dia efa niteny fa angaroaro izy amin'ny olona izy. Ary zay tena nanakiana ny fariseo azy mihitsy hoe lay Jesosy nareo le mpampianatra nareo amin'ny mpianatra to miara misakafo amin'ny mpamory sy ny mpanota. Matio 5:20 sy ny 40. Fangaroaro amin'ny olona tsy mibonika ato amin'ity fiangonana zay ataontsika hoe mahafinaritra misy atsika isa-tsabata. Tsy mifampandray antitra samitsika ao anatin'ny herinandro hoe alao rahalahy manao ny anao any. Zavatra tsara, zavatra hoe mampaheritsika, mampafana ny fiainam-pinoantsika. Fa mifangaroaro amin'ny olona hoy ny apôstôly Paoly, hoy Jesosy. Io fangarorona amin'ny olona io dia name fanazavany Jesosy tsy tonga ho azy izy ho an'ny salama fa tonga ho an'ny marary. Raha izerintsika ny fomban'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Koritianina 1:7 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 1:20. Misy lesona goavana be mihitsy ato azontsika raisina amin'ity fomban'ny apôstôly Paoly ity. Le fomban'i Jesosy teo dia mialatsiny fa diso aho fa ao amin'ny Matio 7:1 ny 1:20. Sakafo tao amin'ny tranon'ny Matio izy dia nanaraka atao daholo koa ny olona ratsy fitondran-tena rehetra hoy ny 9 ny filazantsarany Matio. Fa raha ijery ny fomban'ny apôstôly Paoly tsika dia hoy izy olona tsy mpanompon'izaniza tokoa aho kanefa dia nilatsaka ho mpanompon'ny olona rehetra ahazoko maro araka izay tratra. Zero tsara zany fa misy fandresen-dahatra be ao amin'ny apôstôly Paoly eo. Olona malalaka mihitsy zany hoe tsy antely, tsy avozonana fa manao an-tsitrapo aho. Izay zavatra ho ataoko mba hahazahoana olona maro. Toizana. Tamin'ireo jiosy dia manao tahaka ny jiosy aho mba hahazahoaka azy ireo. Na dia olona tsy fezin'ny lalàn'ny Mosesy intsony aza aho dia nanao tahaka ireo fezin'ny lalàna ahazoako azy ireo. Eto ary zany ny sahiasana dia ny jiosy zay fatra-panaraka ny lalàna, fatra-panaja ny lalàna, zay mihevitra fa amin'ny fankatoavana ny lalàna no ahazahoana ny famonjena. Azontsika tsaina fa tsy avy hatrany ny apôstôly Paoly avy hatrany dia nanondro tanana hoe diso zany tsy ny lalàna mihitsy ny avoavonjy anareo. Tsy nanao an'izany ny apôstôly Paoly.
azontsika tsaina fa tsy zay ny fomba nataon'ny apôstôly Paoly eto. Mila alalintsika ty fomba ty. Satria ny tanjona dia ny azo ireo jiosy sy fatra-panaladalàna mba hatsapa fa ny fahasoavana no azahoany izy ireo ny famonjena fa tsy ny fanarahan-dalàna. Fa dia niaroaro tamin'ireo jiosy ireo ny apôstôly Paoly. Toizana ihany an-dalàna tsy manana ny lalàn'ny Mosesy izy nefa koa tsy manana n'izay lalàna ny fahasoavana azahoana ny famonjena izay. Ka lalàna inona ary zany mba nanan'ireto mety mihevitra fa ireo angamba le mpanompo sampy hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Tsy nanalavitra ireo ny apôstôly Paoly fa natonony ireo. Manana ny tanjony izy dia ny ampianatra ireo. Isarika ny sain'ireo fa ny fahasoavan'ny Kristy no azahoany izy ireo ny famonjena. Mila ialana izy ireo ny fanompo-tsampy. Mila manatona any Kristy izy ireo. Fomban'ny apôstôly farany, apôstôly Paoly farany, amin'ny malemy ao izy dia nanao salamy malemy. Misy tokoa ireo mila atanjahana. Zany hoe raha ny tena izy ny apôstôly Paoly dia zao tsy ny anao doit accusateur amin'ireo olona zay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra satria ny tanjona dia ny hitarika ireo olona ireo ho eo amin'ny Kristy. Ka zany sy zany rahalahy sy anabavy afaka misafidytsika hoy aho teo zay fomba hitondrantsika ny fiainantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Fafantaro fa tsy izany no antom-pisina ny faritan'Andriamanitra ho atsika eo amin'ny fiainantsika. Hoy Martin Hervé ho an'izay mahafantatra azy. Martin Hervé zany tsy fantako inona niantsonana izy iny évangéliste sa inona fa nanao fitsidihana taty Eropa taty izy iny tamin'ny volana avril. Dia teto France ny nanaovany an'ilay fitsidihana taty voalohany. Fanontaniana napetrany dia zao. Loha hevitra tiany voaboasana tao dia zao. Moa ve ianareo raha tsy diso atao Cachan malagasy kristianina sa kristianina malagasy? Malagasy kristianina ve nareo aty andafy aty sa kristianina malagasy? Marina fa malagasy tsika, voizitsika ny kolontsaintsika. Marina fa adventiste malagasy tsika, voizitsika ny maha-adventiste tsika. Fa kristianina tsika aloha sa vao malagasy kristianina tsika aloha zay vao adventiste. Mbola azo hitarina lavitra io fanontaniany Martin Hervé io. Moa ve ianao kristianina consultant informatique sa consultant informatique kristianina? Moa ve ianao comptable kristianina sa kristianina comptable? Miopana amin'ny asanao ny fiainanao. Tonga anao rehefa sabata, tonga hoe anovo hery aty amin'Andriamanitra. Mandrisy ny herinandro anao consultant informatique dia tonga anao rehefa sabata satria kristianina ihany dia tonga anovo hery. Moa ve ianao chauffeur Uber kristianina sa kristianina chauffeur Uber? Amin'ity rahalahy sy anabavy dia zao. Tsy songaiky manokana io asa io fa nanana fijoroana vavolombelona na rahalahy mikasika an'izy io. Tsapako rahalahy rivo fa ty asa ty hoy izy dia Andriamanitra mihitsy no nanome ity asa ity. Eo dia fa misy zava-dehibe mihitsy ny fahatsapan'le rahalahy an'le asa izay andreketany. Andriamanitra hozy izy nanome an'io asa io satria zao manana occasion izy izy hitenenako an'Andriamanitra rehefa nanana occasion izy nampaherezana olona client zany zay ataontsika hoe nanana fahadisom-panantenana lalina mihitsy. Ka manontany tena ary ianao kristianina ve ianao? Zay vao any amin'izay asa mandrarasaninao rehetra any. Sa mandrisy ny herinandro anao
dia ny asanao no ambony a zay anao vao kristianina zao ny zavatra tsara fantaritsika zany a rehefa miala eto tany isika dia tsy misy azo hoentsika miaraka amintsika mijanony eto daholo rehefa nanana mijanony eto ny Porsche ny villa avec piscine mijanony eto daholo reo akanjo lamody rehetra le akanjo ampiakanjon'olona anao sisa tsy hitanao akory ety le akanjo lafo vidy nividiko tsy hitanao akory zay zavatra zay tsy misy zavatra hiaraka aminao a afa-tsy ny toetra tsara anao hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina toko faefatra ny andininy 7:10 hoe io le toetra resahako koa dia ilay fahamatorana mahatratrany ohatra ny alehibe ny fahafenoany Kristy goavana nery olona zany toetra zany zany faritany apôstôly Paoly zany io izy ny tanjona rehefa mahafantatra tsara ny Kristy nareo vakio tsara io toko sy andininy io mahatratra ny alehibe ny famatorany ny alehibe ny famatorana ny Kristy lasa misamboadika mihitsy amin'ny alehibe satria hitako goavana loatra le zavatra le fenitra hotratsarina ho an'ny olona zay natsangana ho zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy fataro tsara fa zay no azonao entina zay toetranao tsara izay ary ny zavatra anankiroa faharoa azonao miaraka aminao dia ny olona afaka iaona amin'ny Kristy tamin'ny alalanao dinio zay rahalasy anabavy misy asa tsara zay foronina manamoronan'Andriamanitra anao ho eo amin'ny fiainanao tanjonao dia ananao ny toetra ao amin'ny fahamatorana ao amin'ny alehibe ny fahafenoan'ny Kristy io dia nitondra olona ho any an-danitra tsy manakana anao tsy hitady asa fa kristianina anao any amin'ny toeram-piasana misy ianao any mba ho sahala amin'ity le rahalahy ity anie ny fahitantsika ny asa zay ataontsika fa tsy asa zay andany ny saitsika mandrisy ny herinandrotsika ka adinitsika maha-kristianina itsika okotsika aharitra amin'izay oloha ranom-pahamena eo amin'ny fiainantsika dia iriko tanteraka amintsika anie zany amen. Miaraka hitsangana isika ivavaka. Mankasitraka anao raha eo no ny teny nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity marana ity. Fanahy masonao ampitoero ao tanatinay izany teny izany ka mba niantom-pisinay amin'ity fiainana mandalo tiane mba hanome voninahitra ny anaranao mba afaka ampiasainao izay tsirairay avy ireto amin'ny fanomponanao. Irinay Jesosy raha hitoetra ato anatinay ianao ka ahery izahay ho mpandresy miaraka aminao ho voatahiry ao aminao mandra-piavinao tsy ho ela. Amin'ny anaranao Jesosy no azahoanay manao izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Amen.
kanefa izay rehetra nandray azy ary nino azy dia nomeny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra dia ho izany tokoa anie isika rehetra. Amen. Araka ny voalaza tamin'ny filasanjana dia tonga eo amin'ny fotoana izay ampahirezana ny fianakaviana